Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Misaotra an'Andriamanitra isika ary makasitraka azy fa noho ny alehibe ny fahasoavany sy ny famindrapony dia nomeny tombonandro avelomana sy ainana ary etsehana ka nataony natratra ny Pasika 12 manaraka zany miarabanareo rehetra zay fa eo potitry ny fahitalavitra ny tenanay miarabanareo zay efa manaraka an'izao fandarana izao. O zahay, ho iaho hoe anafaka anao, amonjy anao ane ny tompo am'izao Pasika 12 izao. Hitondra ny hafatra ho anareo aza aho, fa mialohan'izany dia andao anokana fotoana anaovana vavaka isika. Vavaka fisaorana noho ny famindrapon'Andriamanitra lehibe dia noho zao isika nomeny tombonandro avelomana sy ainana ary etsehana izao. Vavaka ihany koa mba tsy ho fety fahatserovana fotsiny ihany toy ny hatram'izay ny Pasika 12 fa mba ahatsapa sy ahita ny herin'Andriamanitra ny tsiraray avy amintsika ianareo zay mahita sy mandray ahy amin'ny zao fotoana izao. Ka dia andao hivavaka arak'izay fanentanana nataoko zay isika, hivavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra raiky malala, raiky masina zay eny an-danitra, misaotra ary makasitraka anao zahay fa noho ny alehibe ny famindraponao dia nomenao tombonandro avelomana sy ainana ary etsehana tokoa zahay ka nataonao natratra an'ity Pasika 12 ity. Misaotra anao ihany koa zahay fa androany dia hiasa amin'ny alalan'ny mpanomponao ianao, hitany iteninao zay ety mpanomponao ianao ka hitondra fahasoavana ho an'ny olona rehetra ny afatra entina am'ty androan'io ity. Matoky anao Andriamanitra fa izy zavatra lehibe sy magaga ho tanteraka eo amin'ny tsiraray avy, ny marary ho sitrana, ny manana olana ho voavojy, ny tsiraray avy ho afaka ary ny hoavy ny olona rehetra ny am'ty taona ity dia ho avy feno fitahina sy fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra ray malala. Amen. Eny ary tompoko, hitondra fanazavana ho anareo mikasy amin'ny Pasika aho mba hanananareo finoana sy fatokina an'Andriamanitra ka ho fitahina sy ho fahasoavana tokoa ny fiainanareo am'ty taona diavintsika ity am'izao Pasika 12 izao. Rehefa tsy eo amin'ny olona mantsy ny finoana sy fatokina an'Andriamanitra dia zava-poana ny fivavahana zay atao. Toy zao aza ny tantaran'ny Pasika. Tonga ny fotoana dia ny fotoana an'Andriamanitra zay anafahana ny zanak'Israely tsy hoe ho ambany fanapahan'ny Egyptiana intsony na ihany koa hoe tsy ho andevozina intsony. De eto dia miteny amitsika hoe azakivy zany ianao manoloana ny sarotra zay andalovanao ankehitriny satria Andriamanitra zay niantso anao mba handray zao afatra izao dia manana ny fotoanany, dia ny fotoana efa voatokany ho anao mba ahafahan'Andriamanitra miditra tsetro amin'ny fiainanao ka hovonjeny sy ho ahafahany ihany koa ianao. Ny rariko moa amin'ny mampanompon'Andriamanitra de hoe engane ka anio de anio ihany, androany de androany zany fotoanan'Andriamanitra voatokany ho anao zany. Fa de hoy aho hoe azakivy mihitsy ianao. De zao ny zava-nisy ary tam'izany fotoana zany. Arakaraky ny nanaovana hetsika anafahana ny zanak'Israely tao Egypta dia voamaika nanamafy ny fony ny Egyptianina rehetra sady tezitra, nanamafy fony izy sady tezitra ka araka voalazan'ny Baiboly dia nataony nangidy ny fiainan'ny zanak'Israely tamin'ny asa fanompoana. Zavatra mety
mitranga ihany ko zany am'izao vaninandro iany atsika zao ary zay no atony mahatonga ny olona sasany matsapa hoe arakaraky ny ivavahany arakaraky ny ansony ho an'andriamanitra ohatrany hoe vao maika mandalo zavatra sarotra mandalo zavatra manahirana mandalo zavatra mafimafy kokoa izy a eo fiainana zavatra mety mitrango zany fa aza kivo ia aza mety anondrika fa ianao a tsofoko rano ivoko ampandresy fa andriamanitra zay entiko aminao eto ambarako aminao dia manana ny fomba fiasan'ny magaga entina amijena anao entina anafana anao entina etondranany ho avinao ho avy tsara sy mafinaritra ho ataon'andriamanitra aminao ane zany teny ambarako zany de esorana zany efa ny tompo andriamanitra fa tamin'ny fotoana farany dia nanao etsika lehibe ny tompo andriamanitra tamin'ny alala mosesy ho fanafana ny zanak'Israely olon'andriamanitra izany de nanomboka teo a no nisiny paska ho fanafana ny zanak'Israely paska hitondrana azy ireo ho amin'ny fitahina sy ny fahasoavana be to zao ny zavanisy tam'izany araky ny voalaza atao amin'ny Exodosy 12 tamin'ny andro 10 volana Abiba io dia nasain'andriamanitra naka zanak'ondry zanak'ondry ray nisa mpianakaviana zay ny voalaza eo amin'ny 17 ary tamin'ny andro 14 kosa tamin'ny volan'io ihany andro ariva ny andro tam'izay de nasain'andriamanitra novonona izany zanak'ondry zany nasain'andriamanitra novonona izany zanak'ondry zany andininy 4 no manambara izany ary ny ran'lay zanak'ondry novonona kosa dia nasain'andriamanitra mba apetraka amin'ny tolambaravarana anakiroa ary nasain'andriamanitra napetraka teo amin'ny totoambaravarana de zao diganiko ny tantara andiny 7 moa no manambara n'zay teny zay de zao diganiko ny tantara de to zao ny teny nataon'andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tam'izany fotoana zany ataovy zay zavatra zay ozy izy fa andeha amakivaky ny tanànany Egyptianina ray manontolo ao amin'ny alina ka ny raha zay naositra reo to amin'ny tolambaravarana anakiroa sy ny totoambaravarana no famantarana fa ay anareo oloka anareo fa raha andeha amakivaky ny tanànany Egypta amin'ny alina dia hovonoko avokoa ny mato rehetra ary hatramin'ny voloteraky ny biby azy biby fiompy de vonoko avokoa fa rehefa mandalo ao izy izy ka mahitan'io raha io eo amin'ny tatoambaravarana sy ny tolambaravarana dia tsy hidirana ao amin'ny tranony misy an'io raha io satria ay anareo ary oloka anareo zay zany no famantarana de zao no nampahery a nekeny zanak'Israely ary no raisany tamin'ny fony rehetra zany afatra avy tany an-danitra avy amin'andriamanitra zay nampitondrainy any Mosesy mpanompony zany ka nakatoaviny tsara ary ny tompo kosa rehefa tonga ny alina dia nanao lay hetsika lehibe arak'izay efa nambaran'izy vokatry zany ho ia na dia nanamafofony azy Egyptiany na hatram'izay na neo fatezerana faratapo tamin'ny zanak'Israely dia tsy maintsy namotsitra ny zanak'Israely ihany ry zareo hiala teo an-tanany mba tsy ho feheziny mba tsy ho gajaintsony tamin'ny alina iny ihany ary tsy niandry marainakory ry Farao ny zanak'Israely ray manontolo fa tamin'ny alina iny ihany dia nandefa ny zanak'Israely ho any am'ilay tany be fitahina sy be fahasoavana ry zareo ny filaza amin'ny baiboly azy eo amin'ny 3:13 de hoe nandodona ny olona rehetra ny Egyptianina sy Farao mba hiala faingana tao amin'ny tanànany Egyptia zao voalaza eo amin'ny 3:13 dia nandodona ny olona ny Egyptianina ka nampandiasy faingana
hiala tamy taniny satria hoy izy maty avokoa zay rehetra satria tamin'iny alina iny tokoa arabaky teny a tsy nisy tsy nahafatesana ny lavatrano ny egyptianina rehetra hatrany amin'ny lapam-panjakana dia maty ny matoan'ny farao mpanjaka hatrany amin'ny mpanompony farao de maty any ko ny matoan'izy ireo ary hatrany amin'ny biby fiomy de maty avokoa ny matoan'izy ireo ary zay natonga an'ilay fanapaha-kevitra noraisin'izy ireo le nivakiko teo hoe nandodina ny olona ny egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala amy tany satria zao ny teny izy ireo hoe maty izahay ary tsy vitan'zany fa tamin'iny ala iny ihany de efa voata ny zanak'Israely rehetra satria nataon'Andriamanitra nahita fity teo masiny egyptianina rehetra ny zanak'Israely zay ny voalaza eo amin'ny andiny fadimy amby telopolo sy fahina amby telopolo satria zao ny voasoratra ary ny zanak'Israely nanao araky ny teny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny egyptianina ary nataon'ny tompo nahita fitety masiny egyptianina ny olona ka nomeny azy zay nangatahana ka dia nofoanany ny egyptianina ryavana fanamarina kely entiko anareo zay mahita sy mandray amy zao fotoana zao de ity aorina fanafahana ka tena hoe afaka tokoa ianao dia tsy mbola lasa lavitra akory ny andro na ny vola na ny taona de fa tonga eo aminao sady ny fitahina sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ary tsy nampozina mihitsy hoe ny egyptianina zay mpanandevo sy mpamatotra mpampahory sy mpampijaly ny zanak'Israely ry zareo indray no nanapa-kevitra hoe omena firavaka volamena sy volafotsy ary fitafiana marobe ny zanak'Israely tsy napozina hoe zany zavatra nitranga satria nahoana satria Andriamanitra no nampanao azy ireo an'zany ho any zanak'Israely zany hoe rehefa afaka zany ianao tsony ny fitahina sy fahasoavana zay ataon'Andriamanitra ho fiainanao fa tena arabaky teny tahina ianao asoavana ianao ka hoy iaho hoe engane ka izany tokoa no ataon'Andriamanitra aminao am'ty paska 12 ity ryavana malala nosoratany zany tantara zany mba ilazana aminao aminareo fa tahaky zany no tian'Andriamanitra atao ho anao ho anareo am'ty paska 12 ity nanana ny heriny farao sy ny egyptianina tam'zany fotoana zany fa saingy no lay paska de nilefitra ry zareo ary niondrika ihany ko ka afaka teo an-tanany ny zanak'Israely zay nogajainy amataonany maro ryavana malala Jesosy Kristy lay zanak'alay tokan'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra atsika zanak'olombelona Jesosy Kristy lay ambaran'ny baiboly fa voaomby teo ambony azy fijaliana nandatsaka ny rano teo ambony azy fijaliana izy no voalaza amin'ny baiboly fa paska ho antsika toy zao no voasoratra amin'ny Korintianina 2:5-7 voavony Kristy paska ho antsika ryavana ianareo zay mahita sy mandray ahy am'ty andro androany ity hoy aho aminareo raha mino ianao ary manaiky fa Jesosy Kristy no paska ho anao de hovonjen'Andriamanitra ny fanahinao ho ahafahan'Andriamanitra am'ireo ota zay nanageja anao nandritra ny taona maro ny tompo raha mino anao ary manaiky fa Jesosy Kristy no paska ho anao dia ho ahafahan'Andriamanitra am'ireo ozina sy reo fanaratsy namatotra sy nanageja anao hatram'izay ianao tao anatin'ny fotoana maromaro zay no netiko taminareo teto ny fanazavana mikasika any amin'ny ozina sy fanaratsy de hoy iaho hoe raha mino anao ary manaiky fa Jesosy Kristy no paska ho anao de ho ahafahan'Andriamanitra am'zany ozina sy fanaratsy nanageja sy namatotra anao izany ianao ary hoe soron'Andriamanitra miaraka amin'ny vava amin'ny teny le olana lay aretina nety ozina sy fanaratsy zay mitondra fahoriana ho anao hatram'izay ka hatram'izao fa amboniny zany ho tahina
sy ho asoavina tahaka zanak'Israely akio ianao taloha zanak'ondry no nasain'Andriamanitra no vonoina ho paska entina amonjena sy anafana zanak'Israely mba hiala eo an-tanan'ny Egyptianina mba tsy ho andeviny Egyptianina intsony. Fa ankehitriny kosa dia Jesosy Kristy zanak'Alahy tokan'Andriamanitra no nataon'Andriamanitra paska ho antsika ho lalana ahafahan'Andriamanitra manafaka ny olona am'izay rehetra mamatotra sy managejy azy. Anisan'izany ahafahan'Andriamanitra manafaka ny olona amin'ny ozina sy ny fanaratsy ary am'ireo olana zay netiny hatram'izay ka hatramin'izao zany. Dingana voalohany mitondra anao amin'ny famonjena ry havana malala, dingana voalohany mitondra anao amin'ny fanafana zay nambarako izay raha ohatra ka inonao sy ekenao. Amen. Fa ny dingana faharoa kosa ary everiko fa lehibe izy ity, anao etsika lehibe izahay mandritry ny ray volana manindritra manomboka ny talata 7 marsa izao ka hatramin'ny alahady 1 volana May. Andro tsy fiasana zany io talata 7 marsa io, ary andro tsy fiasana ihany koa ny amaranana ny 1 volana May. Mandritry ny ray volana dia anao vavaka fanafana lehibe ho anao ho anareo izahay fiangonana Refy Androdrakely, vavaka anafana ny olona am'ireo ozina sy ireo fanaratsy nisy hatramin'izay zay azo lazaina hoe nandihy mihitsy izy teo amin'ny fiainanao. Ary ny nampalahelo azy na de fa tonga kristianina azy anao, tonga olon'Andriamanitra, tonga ho am' Jesosy, de mbola vitany nandihy teo amin'ny fiainanao. Anafaka anao am'izany izahay. Araky le fanambarako taminareo mantsy, tsy ampony hoe efa nino an Jesosy ianao, efa nandray an Jesosy ianao, efa manana an Jesosy mitoetra ao anatinao ianao, na ihany koa hoe efa resy lahatra ianao am'izao fotoana zao fa Jesosy no paska ho anao. Tsy ampy zany, fa ilaina tapahana sy foanana ny ozina zay nitatao sy nitambesatra teo aminao hatram'izay ka hatram'izao. Ilaina ilika ary roahina amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy zay naneo ny heriny lehibe teo amin'ny fiainanao hatram'izay ka hatram'izao. Ekenao eo fa nanana ny heriny ifarosy ny Egyptiana rehetra, fa izao mahery lavitra noho izy ireo ny pasiky ny tompo, ary mahery lavitra noho izy ireo ihany koa ny tanan'Andriamanitra zay tao amin'ny Mosesy. Ekena fa manana ny heriny toy zany ihany koa ny ozina sy ny devoly, manana ny heriny izy ka afaka namatotra ary afaka nampahory anao mihitsy, nampangidy ny fiainanao hatram'izay ka hatram'izao. Fa izao mahery lavitra noho ny ozina sy ny fanaratsy ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Ary mahery lavitra noho ny ozina sy ny fanaratsy ihany koa ny fahefan'i Jesosy zay efa nomeny ny mpanompony. Mazava nge ny tenin'i Jesosy any amin'ny boky ny Liokana 10, indro efa nomeko anareo ho Jesosy ny fahefana manitsaka ny maikoka sy ny mianarana ary ny fahefana mandresy ny rehetra anana fahavalo ka tsy isy ampaninona anareo zany. Ny fahefana nomeny Jesosy zany de fahefana tena tsy voatotry ny ozina ary tsy voatotry ny fanaratsy mihitsy. Ary efa hitako sy tsapako teo ny fiainako sy tao anatin'ny fampona nataoko ny fahamarinana zany, ny fahefana zay nomeny Jesosy zany. Noho zany de miantso anareo zay mila famonjena sy fanafahana izay fiangonana Refy Androdrakely ho avy hamonjy ny vavaka fanafahana ataonay mandritry ny ray volana. Averiko sady amafisiko fa manomboka ny talata 7 volana Marsa izao miditra amin'ny ray ora sasany fotoana ary tsy mijanona io vavaka fanafahana zay ataona io raha tsy any amin'ny alahady 1 volana May. Raha nandray fahasoavana reo olona zay namonjy ny fotoam-pivavahana sy fotoam-panafahana nataonay
tam'y fiandohanty taona ity tam'y taona lasa tany am'roa taona tany de inonay fa o lehibe mihoatra lavitra no zany no ataon'andriamanitra am'ty ray volana natokanay hitondrana fanafahana sy famonjena ho anareo ity toy zao zany fandaram-potoana ny talata ho avy zao talata fahasivy amby roapolo volana marsa miditra amin'ny ray ora sasany io fotoana io voanompoka zany milay vavaka fanafahana de tongava mihitsy anareo tena manao vazakazaky ianareo fa andro tsy fiasana io tena tongava mihitsy aza miandry apitso na afaka apitso na miandry amin'ny heriny fa amin'ny talata io de vatongava ianareo de ny andavanandro moa zany a de talata salakamisy mitohy mandritry ny ray volana ny vavaka fanafahana miditra amin'ny ray ora sasany fa ny alady ndray dia miditra amin'ny fito ora sasany ny fidirana voalohany miditra amin'ny folora ny fidirana faharoa ary miditra amin'ny ray ora sasany ny fidirana fahatelo ny torevitra omena ianareo de izao tongava raha za manapatapaka mihitsy mandritry ny ray volana tena amboary mihitsy ny fotoananao hoe manompoka amin'ny talata io zao ka hatramin'ny voalohany volana me de tsy anapatapaka mihitsy anao fa hiezaka ny ho tonga foana ny ezaka ny ho tonga foana ny tanjony anay matsy de zao ny hitondra fanafahana ho anareo zay fa mino fa Jesosy Kristy lay voaomby teo ambony fijaliana no pasika ho antsika hitondra fanafahana ho anareo zay mino izahay ary matoky sy mino izahay a fa tena hiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny fotoana io mba tsy ho fety fahatserovana fotsiny ny pasika 2024 fa arabaky teny tahaka izay fa nataon'Andriamanitra tamin'ny andron'ireo zanak'Israely tamin'ny alala zany pasika izany no ataon'Andriamanitra ihany koa am'izao vaninandro misy antsika izao amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy voavono pasika ho antsika ary manana finoana ianao fa ovonjeny sy hoafana tokoa ianao amin'io andro io amin'ireo andro reo amin'ity ray volana fanafana ity tena manana finoana satria araky ny fanambarako taminareo hatram'izay a tsy hoe mpanao maziko ry zahay na izay ny tena tompon'ny hery sy fahefana ka hoe na tsy mino ary anao de ho afaka fa ny fandresenay ny fahombiazanay dia ny finoanao hoe Jesosy Kristy de pasika ho anao ary am'ty pasika 2024 ity dia mino sy matoky anao fa ho afaka tokoa ny finoanay de zao ny fandresenay de ianao resy lahatra sy baby ihany koa fa ny fotoam-pivavana zay anasaina ianareo aton'izao fiangonana refiandrodrakely zao dia fitaovany ao tanàn'Andriamanitra amonjena sy anafahana anao ka raha mino anao raha resy lahatra ianao de anakery ny vavaka ataonay anakery tena anakery hitondra zavatra lehibe tsy takatra saina eo amin'ny fiainanao zay ngeny no antony natonga ny teny hoe raha nahita fombiazany zay tany aloha tamin'ny fiandohany ty taona ity na tany amin'ny taona lasa rono taona na telo taona dia misy matoky zay fa mbola hita fombiazany zay ary mihoatra lavitra no zany no hitanay am'ty taona ity de afaka mandray anareo ihany ko izahay mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana refy androdrakely afaka mandray anareo zahay na ny tenako nareo mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa amiko zay manana fahasoavana tokoa afaka mandray anareo zay a mba hafanay miainy mba hafanay manao vavaka fanafahana ho anao hafana manao vavaka fanasitranana anao manokana izany ka tongavy ianareo na amin'ny andro iny na amin'ny andro inona ao amin'ny fiangonana refy androdrakely na amin'ny maraina na ny rivo fa raha izaho manokana indray moa no tianareo ionana dia tsara ianareo a miantso hoa amina telefonina afako milaza hoe malalaka amin'ny fotoana tahako zao na malalaka amin'ny fotoana toy zao mba afako mandray anareo tsy miova Jesosy Kristy omaly sy anio ary mandrakizay na de efa roa arivo fotoana mahery zay ny lasa tamin'ny nalorany ainy ho pasika ho antsika de mbola manakery zany sorona nataony Jesosy
roa arivo taona mahery lasa zay mbola manakery zay pasoka mikasika any am jesosy roa arivo taona lasa zay ary zay matokany hoe tsy mitsatra amy teny hoe azo atao fety fatserovana fotsiny ty pasika eny ambe folo sy roa arivo ity fa ataovy tena hoe fahasoavana tena fahasoavana ho anao manokana izany ny toerana zay anasana ianareo moa dia ao amy fiangonana Refy Androndrakely midera miaja ary ny voninahitra dia atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina ivavaka atsika am'izao fotoana zao marary ve ianao tompoko manao ahoana sy manao ahoana ny herin'ny aretina teo amy fiainanao hatram'izay efa nandany vola amkarena tamy fitsaboana an'zany aretina zany ve ianao fa tsy nety sitrana mihitsy efa nakatsy sy nakerovy ianao nitady fanafahana fanasitranana fa dia nyteo ihany teo lay aretina sa efa mba nisy ihany mpanompon'Andriamanitra nivavako anao fa tsy nety sitrana mihitsy anao de hoy iaho hoe raisoare hoe androany fotoana an'Andriamanitra ho anao de mino ianao fa amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao de isy herin'Andriamanitra ietefany aminao any ka ho sitrana ianao ary ho afaka tokoa ianao sa misy herina ozina sy herina fanaratsy eo amy fiainanao marina fa manomboka amin'ny alady talata fa 7 volana marsy zao le fotoan-dehibe fanombona an'lay fanafana lehibe fa mino ianao androany fa isy herin'Andriamanitra anafaka anao satria Andriamanitra de mampiasa mpanompony tahakany nampiasaina Mosesy ho fanafana zanak'Israely de tahaka zany ko no ampiasain'Andriamanitra mpanompony ho fanafahana anao zay mbola voageja sy voafatotra am'izao fotoana zao apetrao amy fonao tananao ary na apetrao amy fatra misy marary anao ivavaka isika na ihany ko raha afaka mandoalika ianao am'izao fotoana zao de mandole fa zava-dehibe na dia fotoana fo ihany ary no afantsika mivavaka aondre lohanao na mandole mihitsy anao fa ivavaka isika ry Andriamanitra ry la izy hatrizay ka ho mandrakizay misaotra anao aho tam'ty androandroany ity fa afaka nitondra ny teninao nanambarany teninao mikasikany amin'ny pasoka aho zay inoko Andriamanitra o fa anao etsika lehibe sy magaga ho famonjena ho fanafahana ho fanasitranana ho fitahiny ary ho fahasoavana ho an'izay mino ianao ko de manonona ny famindram-ponao aho ho an'ny olona rehetra zay nahita sy nandre an'izao afatra netiko androany izao manonona ny famindram-ponao aho ho an'ny tsirairay avy isam-batan'olona isam-pianakaviana sy satrano ka asehony ny herinao magaga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy didiko ny aretina rehetra didiko ny herin'ny aretina miala amy tenany olona na ny aretina efa nahalany fanany dokotera efa tsy nandairany ny fanafodintsony sanina amin'ny anaran'i Jesosy any aretina zany miala amy tenany olona ny herin'ny aretina trany tampindokatra ny apalady esorina amy tenany olona sy amitaovany olona rehetra ny herin'ny aretina stranina ny marary ary mandidy andre ozina sy fanaratsy mba hiala amin'ny anaran'i Jesosy tapahako sy foanako ny herina ozina na viaiza ary na inona karazana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy didiko ny fanaratsy hiala fa ny fahefany Jesosy nomenanay de fahefana maresy fanay maloto ko amin'ny anaran'i Jesosy ho afako tanteraka ny olona ry Tompoandriamanitra io miasa anao am'izao fotoana zao ho fiderana voninahitra ao ane ny fahasoavana zay ataonao tsapany olona tam'ty androany ity misaotra ry Tompoandriamanitra io ary am'izao fotoana zao de mivavaka ho anao zahay ho an'io ray volana natokanay hitondrana fanafahana ho an'ny olona rehetra io mifona aminao ho an'ny olona rehetra tompo na izy ka ho tery izy ho avy amonja zany fotoam-pivavahana ombana fanafahana izany manomboka ny talata izao ka hatramin'ny alady voalohany volana me zay rehetra ho avy eo tompo ny atokavany ela de ataovy mahita sy matsapy izy fa Andriamanitra ty azy anao ary Andriamanitra mamonjy azy amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zany vavaka izany misaotra tompo amen.
zay zany tompoko no fotoanatsika tamin'ity androandroany etika dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo ny fandaratsika amin'ny alalan'zao televizion zao dia amin'ny herindray zany fa ny amafisiko azadino lay fitaopanafana lehibe mandritra ny ray volana atompoka ny talata fa 7 amby 20 volana maritsa zao amy ray sasany fidirana de mifarana ny alady voalohany volana me izany raso tompoko veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana Refi, Androndrakely.